Ho fanehoana firaisan-kina amin'ny samy maha-malagasy izay ihany koa dia nanolotra fanampiana ho an'ireo traboina any atsimon'ny nosy ny sendikany mpikarakara lanonana eto Madagasikara. Mitatitra an'izay Rotsy Rakotonyraingy. Tonga nitondra ny anjara birikiny amin'ny fanampiana ireo sahirana any amin'ny faritra atsimon'ny nosy ny sendikany mpikarakara lanonana na ihany koa ireo mpamorona rakikira isan-karazany. Rehefa avy nanatanteraka ny karazana tsipaipaika izy ireo dia nifampitoana teny amin'ny birao misahana ny fiatrehanany loza voajanahary teny Antanimora niaraka tamin'ireo fanomezana izay ho tanteran'ireo tompona andraikitra ao amin'ny BNGRC ao any amin'ny faritra atsimo. Sendikany mpikarakara lanonana eto Madagasikara dia mitondra ny anjara fanampiana. Anjara birikely moa zany le izy atolotray ho an'ny ireo traboina moa zany fanampinan'ireo avatsika pretandrazana amintsika zay traboina any amin'ny faritra atsimon'ny nosy iny. Dia reto fanampina reto moa zany tsara fantatritsika ihany fa tsipaipaika zany hoe avy aty aminay mpikambana tsirairay avy mba nanangonana an'izao fanomezana zao. Misy vary eo amin'ny 10 gony eo misy ihany koa ny savony eo amin'ny 40 baoritra, misy ny cahier any amin'ny 700 anoany misy ny stylo manampy an'izay zay aloha zany no vita dia tolotra ampifaliana moa zany ho fanampiana andreo avatsika zay traboina any amin'ny faritra atsimo reo. Araky ny fanazavana izay nomeny tompona andraikitra ny anivon'ny BNGRC moa dia anaingy androany any ireo entana sy fanampiana izay atolotra ireo malala-tanana ho an'ny any atsimo. Efa misy ihany koa ny komisiona efatra natsangana anatanteraka ny fanaterana ny fanampiana ary koa anaramaso ny isan'ireo traboina. Ankoatr'ireo dia misy ihany koa ny mpiara-miombonantoka manampy amin'ny tolo-tanana. Maromaro fiaraha-miombonantoka amin'ireo mpiara-miombonantoka zany mbola manamafy ihany koa zany fa ny camion sy ny 4x4 hitondra ny ekipa ny anatitra ny fitaovana zany dia ny PAM no ny andraikitra azy. Disorneto moa zany ny PAM zay satria zay ao amin'ny groupe sectoriel logistique zany dia ny PAM ny leader amin'ny côté système Nations Unies dia ny ministère ny travaux publics ny amin'ny parti national. Ny vola izay voangona hatramin'izay ho fanampiana ireo traboina any amin'ny faritra atsimo dia ho tsinjaraina ka ny faritra Toliara voalohany sy faharoa no azo betsaka indrindra satria ireo no voamafy indrindra.